Prenez place, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Les enfants aussi, prenez place, s'il vous plaît. Surtout vous, les enfants. Alléluia. Dis à tes voisins, Dieu est bon en tout temps. Donc, ça veut dire, quoi qu'il arrive, Dieu reste bon. C'est vrai ou pas? Romains 8, 28. Lisons vite. C'est Tatimial, déjà, elle n'a pas lu, mais elle a évoqué tout à l'heure. Nous savons que toutes choses agissent ensemble. Toutes choses incluent les mauvaises choses. Pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Dis à tes voisins, tu es appelé. C'est lui qui t'appelle. Il t'a élu. Donc tu n'as rien à faire. Le reste que tu puisses faire, c'est de juste mettre toute ta confiance en Jésus-Christ. C'est tout. Je dis simplement faire cela parce que Jésus lui-même, il a dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Alléluia. Ok. On va étudier aujourd'hui à propos du rejet. Déjà, quand on parle de rejet, ça vous évoque quoi à l'intérieur? Ça veut dire repousser, être repoussé, ne pas être compris. On ne t'écoute pas. Mais dans le rejet, il y a de bonnes choses. Dis à tes voisins, il y a de bonnes choses dans le rejet. Oui, tout le monde te dit, ah, on t'a rejeté, ah, pauvre de toi. Mais quelquefois, si tu es vraiment en Christ, moi je te dis, tu vas voir de bonnes choses à l'intérieur de toutes choses. Ça fait partie de ce verset qu'on a lu tout à l'heure, Romains 8, 28, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Regarde les yeux de tes voisins, gauche, droite, devant, derrière. Tu lui dis, j'aime la parole de Dieu. J'aime que cette parole pénètre mon âme, remplisse mon cœur. Amen. Amen. Parce que quelquefois, c'est un peu dur. C'est pour ça que on a envoyé je vais relire le verset tout à l'heure, Hébreux 12, verset 11. Il est écrit quoi? Or, aucun châtiment sur le moment ne semble être joyeux et douloureux. Néanmoins, ensuite il produit le paisible fruit de droiture à ceux qui sont exercés par ce moyen. Dans une autre version, certes, sur le moment, donc au moment où tu reçois une correction, là, tu t'étonnes. Ah, mais pourquoi cela? Pourquoi moi? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi elle a fait ceci? Une correction ne semble pas un sujet de joie. Et toute correction, c'est pareil. Toute correction n'est jamais un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Tout d'un coup, dans ton cœur, il y a un sentiment de encore, ça fait mal. Lisons la suite, mais par la suite, elle a pour fruit chez ceux qui ont ainsi été formés.
toutes les personnes qui étaient devant moi tout à l'heure parlent de formation, parlent de, de, de ça. Être dans l'armée, et dans une armée, il faut avoir une morale, un moral d'acier. On ne veut pas des chochottes. Amen. Et même si tu es chochotte, ben on te relève. Amen. Dis à tes voisins, tu n'es pas seul. On est formés ensemble ici. On mange les mêmes repas. Amen. C'est vrai ou pas? Dans une cantine, je répète encore, dans une cantine de l'armée, quand on part en guerre, tout le monde mange les mêmes plats. Un seul chef cuisinier et tout le monde doit apprécier. Parce que tu ne veux pas mourir de faim aussi. Parce que tu dois éviter les balles déjà. Mais si tu refuses, tu vas faire tu vas faire une grève de faim. Tu vas porter le gilet jaune aussi à l'armée. Et alors là, tu vas pas mourir en recevant une balle et être être un héros, mais tu vas mourir tout seul dans ton coin, parce que ne t'attends pas à ce que le général ou le capitaine va te dorloter. Oh, le chien, s'il te plaît, mange, Pélou. Non, tu vas mourir de faim, je te dis. Il va te dire, mange. Sinon, au poteau. Donc, il y a un fruit derrière toute correction, si tu acceptes. Alléluia. Il n'y a pas que nous, hein. C'est tout le monde. C'est le corps du Christ qui reçoit toute parole de Jésus-Christ. Et il y a un verset qui dit que Dieu châtie ce qu'il aime. Dieu châtie ce qu'il aime. Si on n'est pas châtié, il a dit, c'est qu'on n'est pas des vrais fils. On est des fils adoptés, illégitimes. Alléluia. Bon, on commence. Dis à tes voisins, regarde bien. Et Joseph a été rejeté par ses frères. Moïse, rejeté par les Israélites. David, rejeté par sa famille, par le peuple de Dieu. Allez, parle. Élie aussi, personne ne voulait plus l'écouter. Les Israélites aimaient écouter les prophètes de Baal. Qui d'autre? Daniel aussi. Dis à tes voisins, Daniel aussi. On l'a même essayé de tuer en 3 fois. Et surtout Jésus. Jésus, par son peuple, il a été rejeté. Dis à tes voisins, donc ne t'inquiète pas. C'est notre papa, ça. C'est notre papa. Hein? C'est notre papa. Oui. On te rejette, mais il faut bien garder le cœur propre, les gens. Peut-être que quelqu'un te parle mal. Moi, je t'aime pas. Et peu importe. Tu t'attends pas à ce qu'une personne de ce monde t'aime. C'est toi qui as le Dieu d'amour. C'est à toi de l'aimer, quoi qu'il fasse. Amen. Vrai ou pas vrai? Donc, il y a une chose qu'il faut savoir. Si tu es vivant parmi les humains, tôt ou tard, tu vivras le rejet. Même dans ta maison, dis à tes voisins, même dans ta maison. Il y a quelqu'un dans ta maison qui te dit, va-t'en, sors d'ici, je n'ai pas besoin de toi. Ce sont des paroles de rejet. Je t'aime plus. Va dormir dans le canapé, c'est un rejet. Oui. Ça peut arriver. Hein? Va dormir. Mais c'est pour le bien quelquefois. Dis à tes voisins, c'est pour ton bien quelquefois. Parce que quelquefois, il te manque un moment de prière et le Saint-Esprit pince un peu l'autre pour que... Allez, vas-y. Ah! Donc l'autre,
montre ses griffes, va sur le canapé, tu vas dormir là-bas. Et là, tu pries plus. Tu vois, ça te fait du bien. Mais pas tout le temps. Hein. Donc, n'envoie pas ton mari ou ta femme dormir sur le canapé tout le temps. Mais oui, s'il manque de prière, tu lui dis tout juste, va te prier. Réveille-le et tu lui dis, va prier. Ok. Donc, dans la vie, tout le monde peut et est capable. Surligne bien, prenez note, dans la vie, tout le monde peut et est capable de te rejeter. Même ceux qui te disent je t'aime tout le temps, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais si tu te confies en cet homme, à cette personne, si cette personne te dit je ne t'aime plus, là tu vas être cassé. Donc, c'est pas tsotra le fomba fiten'ny olona zany hoe manina ny ratsy moa fisainana ny ratsy moa manina moa ny vinsoa mafamina vinana ny ratsy ny vinsoa tsy haiko ny andindianana zany amin'ny teny frantsay c'est désolé dis à tes voisins c'est pas bon oui c'est pas biblique fa misy avisana ny ratsy ny vinsoa non pense des choses bien. Tout ce qui n'est pas dans la Bible, rejette-le. Là, tu as le droit de rejeter. Amen. Donc, voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Même toi-même, tu ne dois pas se confier en toi. Parce que se confier en toi, ça veut dire, tu te dis, moi je suis capable de tout. Pas par la puissance de Dieu, mais parce que je suis ce que je suis. Non. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes. Alléluia. Une personne qui ne sera plus touchée par les reproches, parce que les rejets, les reproches, ça va de pair, ne sera plus affectée ou infectée par les rejets. C'est une personne qui ne s'est pas confiée en l'homme, mais qui s'est fixée sur Dieu seul. Donc, cette personne, ce qu'elle a fait, c'est que elle médite tout le temps la parole de Dieu et les promesses de Dieu. Elle rebobine, c'est ça la méditation. En elle, en la personne, elle se dit tout le temps, oui, le monde m'avait dit ça, mais Dieu m'a dit. Ah, il a dit qu'il ne m'aime plus, mais Dieu a dit, je t'aime d'un amour éternel. Lesquelles des deux paroles tu vas garder? Lequel des deux paroles tu vas méditer? En méditant sur les mauvaises paroles, tu vas chuter. Mais en méditant et en se focalisant sur les paroles qui t'exhortent, qui te tient debout, là, tu vas monter. Tu vas garder ta foi, tu vas protéger aussi ton cœur. Parce qu'il faut protéger, il faut bien protéger le cœur. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'avait dit qu'une personne qui n'est plus touchée par les reproches, tu peux toujours être tombé avec quelqu'un qui te reproche. Dès que la personne te voit, c'est toujours reproche. Ah, pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi tu as fait cela? Ah, ça je t'aime. Ça je n'aime pas quand tu fais ceci. Je n'aime pas quand tu fais cela. Oui, ça, on peut croiser des personnes comme ça tout le temps. Mais ne sois plus affecté ou infecté par ces mauvaises paroles. Amen. Donc, comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, même ta femme, même ton mari peut être un instrument de rejet. Cette personne peut te rejeter, mais peu importe. Toi, tu es en Christ. Dites avec moi, je suis en Christ. L'Esprit Saint habite en moi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est s'accrocher au Saint-Esprit. Lui, il restera fidèle. Amen. Amen. Vous voyez, même les gens qui sont censés ne jamais nous abandonner peuvent le faire. Mais Dieu ne le fera jamais. Ok.
L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Dis à tes voisins, crois-tu cela? Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. La Bible dit que même quand nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. C'est vrai ou pas? C'est dans votre Bible ou pas? Même si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Un homme est fidèle avec toi quand tu es fidèle envers lui. Ça, c'est l'homme. Je suis ton ami quand j'ai besoin de toi. Quand j'ai besoin de toi, je suis ton ami. Mais Dieu est fidèle envers toi, pas à cause de toi, mais à cause de sa nature. C'est lui-même qui est fidélité. Alléluia. Donc, on va voir 4 points. On va lire Juge 11, versets 1 à 9, s'il vous plaît. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Jephthah. Juge 11, versets 1 à 9. Jephthah ou Jephthé dans les autres versions. Donc il est dit, Juge 11, versets 1 à 9. Au nom de Jésus, Jephthah, le Giléadite, était un puissant homme et vaillant. Il était le fils d'une prostituée. Donc, ce monsieur qui s'appelle Jephthah, vous allez voir que le peuple, que sa propre famille va le rejeter parce qu'il était fils d'une prostituée. Et Galaad avait engendré Jephthah. La femme de Galaad lui enfanta des fils. Parce que lui, c'est le premier des fils de Gilead ou de Galaad. Mais après, la femme a donné beaucoup plus de fils. Donc après la venue des autres fils, des autres frères, les petits frères, on commença à rejeter le premier Jephthah. Il accepta le rejet. Mais voyez, vous allez lire à la maison parce que c'est long, il faut lire tout le chapitre 11 au fait. Mais lui, il a accepté le rejet, pas parce que, oui, ok, je vais accepter, je vais mourir tout seul. Non, il est devenu un puissant et un vaillant homme. Il est dit dans la Bible. Donc, et les fils de sa femme grandirent, verset 2, et chassèrent Jephthah, et lui dirent, tu n'auras point d'héritage dans la maison de notre père, car tu es fils d'une femme étrangère. Vous voyez? Quand tu es différent des autres, on te reproche, on te rejette. Mais n'aie pas honte de ce rejet. Parce que vous allez voir tout à l'heure que ça a fait du bien à Jephthah. Alléluia, parce qu'on avait besoin de lui après. Alors Jephthah s'enfuit loin de ses frères et demeura dans le pays de Tob. Et des hommes bonariens, regardez bien, des hommes bonariens se rassemblèrent auprès de Jephthah et il allait avec lui. Mais après, ces hommes qui sont les rebuts de la nature aussi, il les a formés pour être des vaillants hommes. Alléluia. Dis à tes voisins, c'est comme toi et moi. Peut-être que moi, ça m'y... Je vais finir avec Jephthah et après je reviens avec... Bon, donc, verset 4, Juge 11, verset 4, il arriva, quelque temps après, que les enfants d'Amnon firent la guerre à Israël. Et comme les enfants d'Amnon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Gilead allèrent chercher Jephthah au pays de Tob. Pourquoi? Parce que les fils et tout le monde, il n'y avait pas une armée en fait. Tous les hommes qui habitaient Galaad étaient des faibles. Et ils ont entendu parler de Jephthah ou de Jephthé avec les Bonariens, avec les rebuts de la nature. Ils ont entendu. Ils sont devenus des vaillants guerriers, tout comme Gédéon.
Donc, pour ne pas mourir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Allons, on va appeler Jephthah, qu'il soit notre capitaine. Pourquoi? Parce que Dieu était avec Jephthah. Dis à tes voisins, ne maudis plus. Même si on te rejette, ne maudis plus. Amen. Tanao, aza modiran'izan'iza intsony. Tsy ho hitan'iny angany anaovako azy. Fa maninona ny ataony an'izany? Ary zany, afaka hijoka avombelona kely. Tsy maninona? Ohatran'ny hoe tamin'ny voalohany zany. Nefa efa tsy amin'izany intsony. Tamin'ny voalohany zany izy zany. Afa tsy maninona zany. Tanao, tamin'ny hoe voaositra pasteur. Dia ny olona efa zatra miantso azy hoe taty. Pasteur Mie, tsy maninona zany. Dia satria zany ao anaty eo fa hoe voaositra pasteur. Dia tamin'ny voalohany, ohatran'ny hoe tsy maintsy miteny azy pasteur mihitsy fa zay tonga ray dia ahoana taty rehetra. Dia izany hoazy any an-trano. Fa maninona ilay olona tsy miteny pasteur? Izao no teneniko taminy. Tsy mila takiana ho an'ny respect, fa ny respect mipetraka ho azy. Non, tena c'est vrai zany, fantany tsara mihitsy. Rehefa tsy mitaky intsony izy, tsy mila miteny akory hoe je suis un pasteur, je suis une pasteur. Non, tsy mila miteny ianao hoe je suis chrétien. Tsy haiko raha nianaon'ilay nanandrana Estera tamin'ny fakimaly ohatran'izay zavatra zay. Ianao tsy mila miteny akory hoe je suis chrétienne na je suis chrétien. À l'école niteny Joshua koa. Tsy mila miteny an'izany akory ianao, fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao brie anao tonga dia fatatr'indreo misy zavatra hafa kely amin'ity olona ity. Tsy mila teny zany, tsy mila taky teny kaikinao, za tsy taky intsony. Za tsy taky respect aminao zany intsony. Ohatran'ireny nareo miteny hoe dadisy momo ireny iny. Tena amin'ny anaran'i Jesosy koa tsy mbola niteny anareo tsy ho dadiana momo zany zay. Nareo tonga dia nidesidenanao ilay izy dia hideraina ny tompo fa mety ilay izy mety aminareo ilay izy mety amin'Andriamanitra ilay izy mety amintsika ilay izy. Amen. Maeritreretao anie zany ohatran'ny hoe mamia ireo nareo mefa miantso anay dadisy momo. Mamia miantso dadisy momo. Ahoana ny ahatongavan'izany? Le fanahy tena kaikinao, le fanahy. Misy fanahy mipetraka ao anatin'ilay izy. Bon, verina ato anatin'ny ianona amin'izay tsika. Lasa incontournable ianao rehefa miaraka amin'Andriamanitra, tena kaikinao lasa incontournable. Zany hoe tedavina. Ilay lasy-vavy tedavina. Amen. Ao tsara tsika aloha concentration tsara aloha izay aneriana rehetra any koa mila concentré tsara azafady. Izy dia olona nateraka ohatran'ny hoe olona zazazaza foana zany satria zanaky ny prostituée izy. Fa Andriamanitra nahita azy olona vaillant guéri. Ka peu importe zany ny fihevinao ny tena marina. Peu importe ny fihevinao, aza mijery ny fihevinao zany. Fa maintenant tu es en Christ. Any amin'izay anao mipetraka tena kaikinao en Christ za. Aza mandeha mitady mitsongolika nisy fianakaviana zay tsy tenen'ny narina fa nisy fianakaviana zay. Za zany hoe tena tsy manaiky mihitsy zany, tsy manaiky mihitsy manandeha volona be mihitsy, tsy tia mainty mihitsy. Za zany tsy dia alezy miaraka amin'izao satria za taloha fa miara-mianatra tamin'ny ankizy tany amin'ny côté sy ny tariny dia matetika reny foana no tena miaraka amiko. Dina ny problème moa izy nareo. Dio fa mifampiresaka ny sakafo dia mandeha izay. Dia ndao mba hijery ny arbre généalogique atsika. Meny ray aman-dreniny avy eo hatria tsy mba nitady koa ny ray aman-dreniny. Fa meny ray aman-dreniny zareo. Mean'izay zareo dia nivoriana zany quelques mois plus tard. Mba fantatrareo? Hoy izy, ny razambe antsika tena andeha velona be mihitsy. Zany rehefa mitady lozaka. Marina anie zany. Zareo rehefa miteny tonga dia le andrindrina be, andrendrianina be, miandry anina be reny, miandry seza aty amin'ny devant, miandry tenenina foana. Io fa nitsongolongoloka tany amin'ny arbre généalogique tany. Satria hoe malaza hoe ny andriana dia matory anatina ohatran'ny hoe canoë kely reny en volamena zany, en or zany dia hoe zay ny any am-pasana dia tena isira zany fa zanak'andriana. Ka tena tsy zanak'andriana fa tena andeha velona be mihitsy ny dadabe an'zareo. Tovy any tena kaikinao tovy any. Zanak'Andriamanitra ianao hoe
ce qui est né de chair et chair. Tabohy ihany amin'izay reny razambe reny, peu importe na esclave izy a, peu importe na andriny izy. Tant mieux si c'est andriny. Alors tant mieux koa si c'était esclave koa, tsy maninona zany. Fa maintenant quand tu es en Christ, tu qui est esprit et esprit andrianamanitra. Aza mitaditady an'ireny arbre généalogique zao amin'ny arbre généalogique anao Matthieu 1, teo kaikinao vakio Matthieu 1. Misy 14 génération ny avy amin'ny Abraham mandrova tonga amin'ny David. 14 génération miandro amin'ny David nakany amin'ny jusqu'à ny déportation en Babylone. 14 génération miandro amin'ny déportation en Babylone tamin'ny andron'ny Josias izay mandrova tonga any amin'ny Kristy. Enao manaraka. Enao anaty baiboly ny anaranao satria tu es en Christ. Tsy mila soratanao zany hoe izy ao anatin'ny baiboly misy an'izany tomy izany ao anatin'le Kristy ohatr'izay koa ny anaranao ka. Ao tsika. Amen. Tena kaikinao laisse tes ennemis te maltraiter. Toi, confie-toi en l'Éternel. Sois fidèle là, oui. Si Dieu ne change pas, toi aussi reste ferme. Peu importe zany le rejet, aza atao mahakasika anao le izy. Tena ozy reto aza atao mahakasika zay ny nitenentsika teo tamin'ny teny frantsay izy niteneniko fa ataoko amin'ny teny gasy. Ny olona izay tsy voakasiky ny reproche sy ny infecten'ireny hoe rejet reny tena amin'ny tenanareo tena olona tsy voakozorozon'ny satana zany tsony. Amen. Teneniny ny tenanao manomboka androany zay. Peu importe zany ny tenenao, tsy voatery mifanaraka aminao koa anie le izy. Mba eritrereto anie zany miditra ao amin'ny armée ianao. Nao zany mieritreritra be mihitsy hoe za zany rehefa miditra ao amin'ny vigile tonga de milay be à New York, à Californie, Cocotier. Izy ny tenenao, enao étranger mahazo papier américain io, enao alefa ny aria Siberia ery. Mety tsy ahita ny Amerika mandrakizay mihitsy ianao nefa ny vigile. Marina zany. Tsy rarahany zany satria tsy nianterehanao mihitsy ny ampidirana ianao anatin'ny armée fa nianterehan'ny royaume. Tena kaikinao hoe ianao hoe mba manana intérêt royaume. Ka Andriamanitra rehefa tsy manana intérêt royaume, tsy rarahany ianao. Zay fite efa hitany fa manana intérêt ao amin'ny royaume satria irétablirany royaume ao Israël. Ohatr'izany David, ohatr'izany daholo ireo mpanompon'Andriamanitra ao anaty baiboly ireo. Zay ny hoe tsy haiko za aloha tsy anatiny hoe iza tsy iza ny connecté omaly fa avely kely le izy. Nisy rangahy anankiray nanana tamboloboka. Io rangahy nanana tamboloboka io nanana zanaka roa lahy izy. Le zoky lamatoa ny eritreritra hoe satria za lamatoa dia tsy maintsy mandalo amiko aloha ny arena zay vao makany amin'ny zanjy. Fa izy tsy mba nieritreritra mihitsy hoe inona mba hatsarana an'ilay tamboly, inona mba hiarovana an'ilay tamboly. Rehefa mba niteny ny dadany hoe andaontsika hanao moisson, tsy moisson fa vendange, tsy ny rara iny, ho avy fa tsy tonga mihitsy izy. Fa ilay anankiray niteny hoe za tsy ho avy. Satria mety izay koa ny eritreriny voaloha hoe tsy maintsy zoky aloha ny zoky aloha mety andovana io. Fa zao tsy ohatr'izay ny fijerin'ny dady, tena kaikinao tsy ohatr'izay ny fijerin'ny dady. Inona ny eritreretin'ny dady? Izay manana intérêt ho an'ilay tamboloboka ny hanomezany ny lakile any héritage. Ohatr'izay ihany koa no an-danitra. Teny koa hoe ohatr'izay ny royaume céleste. Zay mikatsaka sy misaina momba amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao na fampandrosoana ny ministère. Inona ny postinao, inona ny responsabilité anao anatin'ilay ministère? Za miteny anao fa reny ny tadiavin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy faly fotsiny le hoe hitahanao, ameanao papier, ameanao trano, ameanao asa. Tena kaikinao fanampiny ireny. Fa tsy olona ohatran'ireny akory ny tadiavin'Andriamanitra meny bon. Azonareo ve ilay izy? Olona miasa saina ho an'ny famille mbola tsy ao amin'i Jesosy. Olona miasa saina ho an'ny ville tsy ao amin'i Jesosy. Olona miasa saina ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ahoana ny ganenan'ity ville ity ho an'i Jesosy. Zany no ampiasan'Andriamanitra. Zany no meny don zany. Fa tsy tout et n'importe qui. Tena hoe kaikinao samy zanak'Andriamanitra tsika. Fa tsy mpanompon'i Kristy daholo izy rehetra. Maninona samy teny an'izany hoy izy pasteur Rodolphe hoe betsaka ny teny any am-parany any
le leson'ny pasteur Adolphe any avela betsaka ny any am-parany any teny hoe zay nanao miracle nanao zao variana manao miracle setsetsetritra fotsiny lasa fampidirena force le izy lasa dieu de puissance fotsiny fa tsy dieu de compassion fa le compassion des âmes jerevin'i Jesosy voaloha inona ny nataonao an'ny famianao, inona ny nataonao an'ny collèguenao, ianao hoe mba ny intervenir mba hanavitra ny fiainan'ilay olona. Amen. Pour eux, c'est une maltraitance. Teto zao ny fianakavian'i Jefta maltraité anazy. Fa ho an'i Jefta, c'était une formation. Raisiny saisissait izy opportunité ahatonga azy vaillant. Tao anatiny tao zany tsy manan-kilembenana izy, tsy ambition le izy fa tsy manan-kilembenana, tsy haiko midika any amin'ny teny frantsay ohatrany hoe tsy manan-kitsahana izy zany hoe za rangaha tsy hanaiky an'izay toerana zay, tena kekinao za tsy hanaiky an'izay toerana zay. Ny olona zany miteny anao an'izay ianao ambany etsetreretra. Nisy vehivavy slamo zay zao nampahireziko maly dia nambanin'ny olona izy hoe ianao étrangère, ianao mihinana ny volan'ny firenena etsetsetra dia tomany fotsiny izy tsy navita ny teny satria tsy fantany toerana misy azy dia nampahireziko izy tao anatin'ilay izy. Ny olona mahazo maltraité anao fa tokony raisinao ale izy opportunité asehonao hoe zahako rangaha tsy mahakasika azy ny zavatra zany, peu importe tany ataon'ny olona. Dia niteneniko izy mba fantatrao hoe tamin'ny zanitra tato am-piasana tao tany traité-ny olona esclave imbécile idiot. Ah, si j'étais à ta place, zay mihitsy ny problème anao. Le tonga dia le si j'étais à ta place dia tonga dia miakatra. Tsy voatery miargumenté ho ianao. Miteny hoe tsy voatery, tena kaikinao tsy voatery. Raha vao manomboka miaro teny ianao dia tsy miaro anao Andriamanitra ny teny anao azy zay zanak'Andriamanitra. Aza miaro tena zany, aza miasa saina, aza se tracasser la tête zany. Soit ferme fotsiny ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia hitanao ilay izy. Amen. Zay le fanotronana miasista anao Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy afaka miasista olona mavita teny. Tena kaikinao raha vao mavita teny ianao tsy hitanao mihitsy ny tanan'Andriamanitra. Fa raha vao miankina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny grâce ianao, hitanao ny tanan'Andriamanitra. Marina zany sa tsy marina? Tsy forseko nareo fa rehefa tsy te hamarina dia tsy maninona. Fa anao tena eritrereto tsara ilay izy dia hitanao tsara. Fa raha vao miady ianao dia hitanao mihitsy ny tanan'Andriamanitra. Zany mahatonga ny pasteur izy ny teny teo vavaka fisaorana no asandratra. Raha te hiavaka ianao tena kaikinao raha te hiavaka ampovoan'izao tontolo izao ianao manana ny assistance divine. Marina zany. Fa raha vao miassiste teny ianao, miaro teny ianao, maka ny avocat teny, eo tia ny raisiny. Tena marina zany. Aza miady amin'ny Satana intsony, avelao Andriamanitra anao azy. Jereo tsara ny fomba ao amin'ny bokin'i Zakaria. Tsy namely, tsy namoaka sabatra akory ny ange Mikael fa niteneniny fotsiny ny anjely niteneniny ange Gabriel fotsiny ny ange Mikael fotsiny Satana hoe allo Andriamanitra ny anao an'ilay izy, nitsiny tamin'ny teny fotsiny dia lasa izy nandeha. Tsy mila miady zany. Rehefa ao anatin'ny fanotronan'Andriamanitra tsika. Ka peu importe zany mety karazana maltraitance miasa eo amin'ny fiainanao fa formation anao ilay izy tena kaikinao formation en foucle ilay izy. Ao tsika mahare tsara daholo formation en foucle ilay izy. Fanefena fo ilay izy. Ao anatin'ny fanotronana ao amin'ny lesony ao anatin'ny bokin'ny fanotronan'ny pasteur Rodolphe zay fanefena fo fa tsy fanefena avy aty ivelany, fanefena avy ao anatiny voaka sy maneho an'ilay vokatra avy aty ivelany ilay izy. Ka zao afaka maltraité ny olona ianao aveliko foana fa manana fo voatefy ianao avy eo. Kino tianao fo voatefy sa fo tambatambazana foana, vao misy zavatra kely dia tambazana foana. Mbola zazakely zany, mbola bonbon zany. Telo ny bonbon indray. Tena kaikinao za tsy mila bonbon intsony. Alao ny lehibe amin'izay zany ilay izy ny tena marina. Mahazo lasa tonga vazy ianao afaka remplisen'i Jesosy zava-tsoa. Jephthé a pris sur G comme une formation. Plus tard, sa famille est venue lui proposer le poste de chef. Zay l'élévation de teny pasteur teo. Amen.
ao ambadiky ny rejet rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao sy asisten'Andriamanitra ianao, le rejet ny lasa vadika Andriamanitra fitediavana anao. Tedavina tsongolohana mihitsy ianao, aiza misy an'iny raha matoy, aiza misy an'iny rangahy iny. Fa tadidiko izy nandalo an'izao situation izao, tafavoaka izy, nitraka izy, misy zavatra hafa kely ao anatiny izany, tsy maintsy tedavina izy. Amen. Amen. Ianao aza mieritreritra ny hoe levezany mihitsy raha tsy misy preuve. Raha vao tsy mandalo preuve ianao, raha tsy mandalo preuve ianao, raha tsy mba mandalo preuve ianao, tsy tafavoaka. Misy eo abolana gasy efa tsy dia tadidiko ilay izy, sao dia misy mahatadidy ilay izy, ohatrany hoe tsisy ady, ohatrany hoe tsy misy mahery maninona izay. Zay tsy misy tsy misy tsisy azo tenena hoe mandresy zany raha tsy miady. Ahoana ny elevenanao zany raha tsy miady ianao e? Miadi-niady ny finoana, tena kaikinao miadi-niady ny finoana. Dans le plan de Dieu, s'il veut faire de toi un chef, tu dois passer par le rejet. Quoi que tu veux, quoi que tu fasses, tu n'y arriveras jamais sans l'humiliation. Zao no teny teo Joseph. Joseph ane, efa miprogramman'Andriamanitra tao anatin'le songe, tao anatin'le rêve, atsangana ambony izy. Efa mipetraka zany le but, eto le but Joseph. Fa ahoana ny atongavanao teny? Vomay izy nidiny, tena kaikinao vomay nidiny. Fa nanaiky izy sa tsy nanaiky? Nanaiky tsara mihitsy izy. Ary tany ary ny tena niformen'Andriamanitra anazy tao anatin'le resaka le vision. Raisinao kely azafady. Ny parole prophétique sy ny vision izay raisinao manamboatra anao fa tsy ianao manamboatra ny tenanao tonga ny amin'ny toerana. Le parole manamboatra anao sy manefy ny fonao, satria ianao raha tonga dia tenena hoe hoavy fotoana ho miliardaire ianao, raha amin'izao fotoan'izao ianao tonga miliardaire amin'ny tenanao, tsy hitantsony ianao. Tsy hitantsony ianao fanakaiza, ka le bizina tsy maintsy miodina. Efa zavatra hitako tao ministère pasteur Rodolphe tany Madagasikara zany fantako tsara mihitsy le olona mandeha be loatra le bizina. Oui, nandeha be loatra le bizina. Dia tsy nandeha tsony ny ara-panahy, tsy hita sekoly tsony. Fanakaiza sery ihany. Mbola manana fotoana amin'ny président zao. Ena ary, ok ary. Ngata dia akory ny bishop. Eny fa dia mivavaka ho azy. Dia eo amin'izay, inona amin'izay ozy izy le tambitambo le izy. Fa ho avy ihany andeha hanatitra dimy. Tena kaikinao dimy ho mpadimy. Ny fanahinao mbola important. Indraindray tambatambazina pasteur anatitra dimy any, aza tena le dimy raha tsy ao ianao. Raha tsy ao ianao. Raha tsy connecté tsara amin'Andriamanitra ianao, tsy atao inona n'Andriamanitra tsy tambatambazanao amin'ny dimy zany. Nisy taona zao tsika nirejeten'ny olona tany Pantin. Aika ianareo ka mivavaka nataonareo atao amin'ny salle de Pantin izy natadidy an'izay. Ary tsy mety mihitsy ny ataonareo dia ndroantsika. Inona ny problème? Inona ny voka-tsoa tao anatin'ilay izy? Lasa poussé antsika lasa nahazo salle fécoiale izy. Amen. Vao may tsara kokoa. Tantsika tsy afaka midery zany. Matoa antsika midery tany dia hifonako ohatrany hoe mangalatra midery zany. Andalo garage kely. Aika moa mbola nisy an'iny. Eo amin'izay ny zanatretra taty amin'ny salle. Le salle tato-bany tadidiko daholo ny tavanareo rehetra reo. Tsara Jesosy, tena ianao tsara Jesosy. Aza mba kivy zany miaraka amin'ny Jesosy. Tena sérieux zany. Inona ny zavatra niteneniko amin'ny pasteur tamin'izay mbola izy menadana. Ndao hiakatra ao ambony dia ndao hivavahana. Ty atapahantsika ty. Impiry isam-bolana zao tsika vao mialata. Indraindray tsy mialata mihitsy. Zana petra amin'izay koa na menao. Zay sekoly tokantrano antsika vao miala any. Sekoly tokantrano tsika dia ny amin'ny temple. Alléluia foana. Eny e, piso efa tsy amin'izany tsony ianao fa mifantatra. Hitanareo izy indraindray Andriamanitra mipoussé, raisinao. Quelquefois Dieu pousse certaines personnes à te rejeter afin que là où tu iras, qu'il te récupère afin de faire de toi le chef voulu et au moment voulu par Dieu. Misy moment an'Andriamanitra foana ao ambadik'ilay izy. La pierre qu'on rejette
Ce qui bâtissait est devenu la principale de l'angle. Andehanka antsika. Genèse 21. Genèse 21, 14 à 21 fotsiny. Raisinoty. Andriamanitra rehefa vao anatin'ny alliance, rehefa vao misy alliance tsy manahary zany mihitsiny izy. Ary zavatra mahafinaritra be ao anatin'ny alliance, tsika rehefa niresaka alliance foana tatoato ihany koa. Zavatra mahafinaritra be ao anatin'ny alliance, Andriamanitra tsy mijery olona zany fa ilay alliance no jerevana. Izay mahatonga azy tsy mijery antsika izy fa ilay alliance vitany tamin'i Jesosy no jerevana. Izany hoe isaky mamadika baiboly izy, isaky mamaky ny livre n'izao tontolo izao izy, dia olona ao anatin'ilay alliance no jerevana fa tsy mijery an'ilay olona personnel izy. L'esprit du fils no jerevana. Satria l'esprit du fils navita sy nahatanteraka ny zavatra notakiana, fa tsy ianao no jereny akory izay zavatra vitanao. I Abrahama nosasehany Agara sy Ismaël ao io Genèse 21, 14 à 21 io. Ao tsika. Nomeny outre nisy rano dia noahany. Outre no nomeny olona i Abrahama fa nomen'Andriamanitra poy Ismaël mba tsy ho faty. Tena kaikinao satria misy alliance atao amin'ny Ismaël. Na dia Ismaël ary nomen'Andriamanitra ny sahaza ho azy satria nisy rahany Abrahama atao, nisy alliance ny fanaovany tamin'ny Abrahama atao. La provision des hommes peut se terminer, mais la provision de Dieu ne finira jamais. Zay mahatonga antsika mifantoka foana amin'Andriamanitra. Tena kaikinao amin'Andriamanitra. Dans le désert, Dieu a entendu la voix de l'enfant. C'est le cri de l'enfant que Dieu a entendu et que Dieu a répondu. Tsy agara mihitsy, tena kaikinao tsy agara mihitsy. Tsy agara mihitsy. C'est à cause de l'enfant d'Abraham. Pourquoi? Prenez note. Parce que Dieu a fait alliance avec Abraham et avec sa descendance, et non pas avec Agar. Fa inona mivokatra? À cause d'Ismaël, sa maman aussi fut sauvée. Be da be zany ny olona lasa misitraka ohatran'ny Lota koa zao ohatran'izany ka. Lota anie tsy nanaovan'Andriamanitra alliance fa satria izy niaraka tamin'ny Abrahama teny dia lasa misitraka. Be da be zany ny olona misitraka, fa ho an'ireo misitrasitraka ireo koa mila tonga saina, mila miditra ao anatin'ilay alliance koa raha ohatra ka tena ta hisitraka an'ilay famitronana. Ka izay no teneniko ohatran'ny omaly, ilay izy tsy hoe asiana fotsiny hoe pisom-pamitronana, fagagam-pamitronana, dia tenenina fotsiny asiana tsofoka fotsiny zany hoe fanasitranam-pamitronana. Non, ça marche pas comme ça ilay izy. Tsy izay ilay izy, tena kaikinao tsy izay ilay izy. Ilay zavatra profond be ilay izy, zavatra ao anatinao ilay izy. Nisy tena alliance mihitsy ilay izy. Andriamanitra tsy afaka miassiste anao zany. Reo miteniteny fotsiny hoe alléluia, alléluia, amen, amen. Asiana Jesosy daholo ny zavatra rehetra. Tsy hitan'i Jesosy fotsiny. Lasa pub gratos ho an'i Jesosy ilay izy. Fa tsy miasa ho anao mihitsy izy. Teneniko amin'ilay miasa tsy hoe mpiasanao izy akory fa lasa tsy maninditra ny tanany eo amin'ny fiainanao izy. Raha mbola misy ny intérêt anao ambadika izy tsy miditra tseritra Andriamanitra. Rehefa nahazo an'ilay zanaka tamin'ny Agara i Abrahama, dia à cause du sang d'Abraham zany, dia nahazo an'izay zavatra izay, sitraka an'izay Ismaël. Rien n'est fini dans ta vie tant que Dieu n'a pas encore dit que c'est fini. Misy puissance ao ambadiky ny alliance, midiry ianao anatin'ny alliance. Tena kaikinao midiry ianao ambadiky ny alliance. Mandehibe ny fotoanantsika fa ao amin'ny Jonas 2:11. Jonas 2:11, haitsika tsara ny tantaran'i Jonas. Profeta izy dia natsoin'Andriamanitra izy andanina makany Ninive.
Fa par l'acte de désobéissance dia lasa tonga anaty bateau andeha ho an'ny Tarsisy izy. Jereo tsara. Andriamanitra zany efa miteny nanao programme ohatry ny amin'ny fiainantsika. Nanao programme amin'ny fiainantsika izy. Fa ny désobéiritsika. Fa misy fotoana Andriamanitra manodina situation rehetra manodidina anao mba hahatongavanao any amin'ilay Tarsisy tokony hahatongavanao, any amin'ilay Niniva tokony hahatongavanao. Teto indray voalohany indrindra, rejet voalohany, teo ndraikinao rejet voalohany. Na tsy paorin'ny bateau izy. Tsy nilain'ny olona atao anaty bateau izy. Misy fotoana ianao namondy tsy ilain'ny monde akory ianao. Misy fotoana ianao misisika amin'ny monde, te ho hita amin'ny monde, te ity amin'ny monde. Fa na monde ary mandanao. Tankakanao mila tonga saina ianao. Zaka ny mahita anao. Les gens de ce monde ne supportent pas ta présence, ta brillance, l'excellence que tu dégages. Marina zany. Indraindray ianao tsy zaka an'zareo e. Dia nefa ianao te ho naman'izao tontolo izao, tenkakinao fa vao naman'izao tontolo izao anao dia fahavalon'Andriamanitra. Hitanao, mahatsara zany le rejeté. Misy fotoana ianao lavin'izao tontolo izao, na izao tontolo izao ary mandahanao, mila mieritreritra ianao, mila miovacant amin'izay ianao, tenkakanao mila miovacant amin'izay ke zany a. Aza miinsista atao fa maninona mbola miinsista ao foana e. Izay hoe mila miakatra. Mila miakatra any ambony. Mila miakatra level. Par l'acte de désobéissance, il est parti à l'opposé de la volonté divine. On l'a rejeté dans le bateau, mais Dieu l'a récupéré. Pourquoi Dieu l'a récupéré? Tena kaikinao, ianao zao mpanota taloha. Fandrécupéren'i Jesosy ianao. Ianao nefa tokony andeha any amin'ny enfer. Fandrécupéren'i. Zahako manokana, efa nijoroako vavolombelona taminareo zay zavatra nitranga zay. Dia Vitomasy. Maty le Tomy. Zary zay tena ho tadidiko mandrakizay mihitsy. Ohatry ny tao anaty nofo, vision verte izy nilahy tao anaty nofo. Latsaka tao anatin'ny aizina be. Fatako hoe maizina dia mikipikipy ohatr'izao mba hoe eritreretako hoe mba hisokatra amin'ny masoko. Hoe manofy angamba. Ohatran'ilay manofy ilay hitanao hoe manofy mianjera ambony fandriana ireny. Fa indray mandeha tena tsy nanofy ambony fandriana fa tena nanofy ny latsaka tena ny latsaka. Ny sary haingotra fa tsisy ny sary ingotana. Satria tsisy. Any anjera teo ambonin'ny tanin'Andriamanitra ray ahako. Ny ahafantarako hoe Andriamanitra ray satria any amin'ny bokin'ny Apokalipsa tamin'izao mbola tsy nahay ny Baiboly a. Ny ahafantarako hoe tanan'Andriamanitra ray ilay izy voalohany indrindra tsisy ratra. Tsy tanan'i Jesosy ilay izy fa tanan'ny dada ray mihitsy ilay izy. Dia ao anaty bokin'ny Apokalipsa tsisy tsony masoandro fa izy mihitsy ny source ny fahazavana. Dia nefa ilay tanana anandray mazava be. Dia nianjera teo ambonin'ilay tanana dia izao no tenenin'Andriamanitra ray hoe Jesosy koa famazim-piainana izao tontolo izao no ampitrerako amin'ny fahazavana mandrakizay. Tsy afaka ao anatiko mandrakizay zay na ho adinonareo ary rehefa 70 taona ka mbola hijoro ao zay satria avy amin'ny dady zay. Hitanareo? Efa andeha ho latsaka any amin'ny enfer fantako fa tout droit vers l'enfer. Vao vita izay teny izay dia miverina tao anatin'ny tena koa tera-baovao tsara, maty le Tomy taloha. Ka zao, ianao zany récupéren'Andriamanitra foana. Za efa andeha ho any amin'ny enfer no récupéren'Andriamanitra. Fa kaikinao mbola tsy very ianao. Raha mbola misy aina, aza mbola miraccrocher zany mihitsy. Miverena fotsiny. Dieu m'a récupéré, Dieu vous a récupéré. Le monde peut te rejeter, mais Dieu te récupère. Il te ramène à ta place, puis te remettre sur les rails. Manina moa train asiana ray? Asiana ray ny train satria misy direction miala eo point A makany amin'ny point B. Tsy mahazo vilivily mihitsy iny. Zany mahatonga ny train mahitsy be foana fa tsy mba ohatran'ny tomobile hoe misy ohatr'izao dia misy ohatr'izao dia misy ohatr'izao. Tsisy train ohatr'izany lalan'ny train, surtout ny TGV. Indraindray des kilomètres des kilomètres mahitsy be fotsiny. Fa isory ambonin'ny rainy iny, izay hitanao hoe midérailler. Rehefa midérailler zany train dia accident grave. Hialo ao anatin'izay ianao au nom de Jésus. Ary averina eo ambonin'ny ray koa ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy dia aza miala io intsony e. Amen. Faharoa, rejeter le bateau izy fa avy eo récupérer n'Andriamanitra. Cela était bien dans le ventre du poisson.
s'habituer à familiariser tamin'ilay poisson satria 3 jours izy tao anatin'ilay kibo. Fa rehefa tonga tany Ninive amin'izay izy niordonen'Andriamanitra amin'izay. Vomissez amin'izay aussi izy que le poisson vomisse Jonas. Satria tonga amin'ny destiné ianao. Teo nikaikinao indray hoe jereo tsara izy. Ndraindray koa ny rejet hoe mampiverina anao any amin'ilay anjara voatendrinao. Azonareo ve ilay izy? Zany hoe diso lalany Jonas dia nisaisissait le poisson dia noentin'ilay poisson Andriamanitra no ambadik'ilay izy naveriny todi-dalana mankany amin'ny Ninive. 3 jours après, rejet. Zay dia izy mivomir. Indraindray ny rejet moatr'izay ihany koa mahatsara anao satria mamerina anao sur le ray. Diso lalana nakany Tartsisy Jonas naverin'Andriamanitra nakany Ninive. Amen. Ok. Reste note, quand les gens te rejettent, ne les condamne pas. Tsy voatafavoaka akory ny Jonas dia nozony le poisson. Ianao dia poisson tsisy ilavana azy mihitsy. Za efa teo any Tarsisy maninona zao mba efa tsy maty any dia maninona tsy noentinao tany Tarsisy direct fa maninona naverinao ty Ninive ndray ka tsy hainao hoe tena za mihitsy tsy te hiraka aty. Tsy nozonina ary tsy nitenenany ratsy. Zany mahatonga antsika na amin'ny ennemi aza dia manome amory foana satria Andriamanitra ny ao anatiko. Tenenina akaikinao satria Andriamanitra ny ao anatiko. Ary miara-miasa mahasoa an'izay ty an'Andriamanitra foana na ny ennemi ary ampiasain'Andriamanitra misy fotoana. Marina zany sa tsy marina? Anaty baibolinao ne zany? Tena akaikinao anaty baiboly zany. Ao hoe tsika ny ariana any no concentré tsara. Amen. Satria c'est Dieu qui a ordonné au poisson, ramène-le à Ninive. Ohatr'izay mahatonga antsika. Dia andray antsika mandehandeha any, tsy hita popoka any dia hita tapoka indray. Rameneny eto sekoia indray, zala. Satria rejeté, dia avy eo tonga ihany. Mahatsara le izy. Mahatsara le izy. Atsika tsy hiditra loatra amin'ny tantaran'ny Jona hoe tokony efa nandraisy ny lesona izy fa avy eo izy mbola zavatra tsy nety. Azonareo le izy angamba fa tsy hiditra amin'izay tsika. Ka manomboka izao zany aza kivy raha ohatra ka rejeten'ny olona intsony tsika. Jean 13 verset 27. Ny Jonas teny satria tamin'ny heriny. Raha tamin'ny herin'ny Jonas tsy tafaverina tany Ninive intsony izy. Satria efa nirejeten'ny olona tao anaty bateau izy. Dikan'izay tsy maintsy mila hery hafa. Hery hafa, Andriamanitra. Nakan'ilay poisson, niavan'ilay poisson, noentina tany amin'ny anjara voatendrana. Ohatr'izay koa ny fiainantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Verena ianao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tao anatin'ilay kibon'ilay poisson, navita ny vavaka, navita ny deran'Andriamanitra, dada toy Jonas. Zay ilay teneniko anao, misy taontsika ilay roa vady aman-janaka any amin'ny canapé ohatra. Aza modirana ilay vady aman-janaka. Hitanao fa Andriamanitra mihitsy ny hamaly anazy satria mpanompon'Andriamanitra. Mangina. Ndana mivavaka fa tsy ampivavaka zay matoa teren'Andriamanitra kely mankany amin'ny canapé koa. Vadany zany. Rehefa any amin'ny canapé anao mangatsiatsiaka satria tsy toatoana an'ilay vady. Vavaka tsara ianao. Tenkaikinao aza miandry an'izay vao mivavaka. Marina zany, mahafinaritra ny Andriamanitra. Alléluia. Jean 13 verset 27. Et après que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Alors Jésus lui dit, ce que tu as à faire, fais-le rapidement. C'est vrai, Judas eto anomboka irejeté an'i Jesosy izy. Ao tsika. Nampiasain'i Jesosy les circonstances. Judas efa vonina any amadika. Satan, ennemi, mba hisehoan'Andriamanitra. Vonina. Quand Judas veut te vendre, n'aie pas peur. Dis-lui, mon ami, comme Jésus a dit, ce que tu as envie de faire, fais-le vite. Misy ny olona tena, misy ny tsy hoe Judas zany nareo tsy hoe Judas zahako. Fa misy ny olona idiran'ny Satana ohatr'izay.
le juda zany tsy resaka le hoe le mpamadika an' jesosy fotsiny tiako teneny eto fa le manaiky ho fitaovan'andriamanitra jesosy fitaovan'andriamanitra zao tontolo zao tsy manenina fitaovan'andriamanitra zao tontolo zao satana mba irejetenanao fa eo am'izay anao a zao plus vite tu te vends plus vite tu es jugé plus vite tu es jugé plus vite tu es condamné plus vite tu es condamné plus vite tu vas à la croix plus vite tu vas mourir plus vite tu vas ressusciter et plus vite tu entres dans la gloire zay ny zavatra nalehan'i jesosy zay niala avy any amin'ny rejet izy fa tonga any amin'ny gloire ohatr'izay koa ny fiainanao amin'ny anaram-bairan'i jesosy amen aotsika sa tsy ao hitanareo tsara le izy ny assurance ndao tsika hitsangana ny assurance atsika notre assurance se trouve dans l'amour que nous avons pour Dieu l'amour pour le royaume aza miamianao satana antsony tena kaikinao za efa misafidy tsy anao satana antsony tadidio fa reo vao manomboka amianao satana ianao zay a reo vao mianao satana ianao zay dia hanomboka hidesobéir ianao io vao manomboka mihaino fotsiny anao dia efa midésobéir en fait vao manomboka mieritreritra ozy izy jesosy vao manomboka mieritreritra vehivavy hafa ianao ankoatra ny vadinao a dia efa ao anaty fijangajangana tsy voatery hoe efa maka chambre dia miara-matory amin'ilay vehivavy na miara-matory amin'ilay lehilahy anao zay antsona hoe zay vao péché fa vao mieritreritra fotsiny ka dikan'izay na zavatra tokony atao mila manadio saina mila miaro ny fisainana alleloia aotsika ka manomboka izao a aza matahotra ny rejet zany tsony raiso amin'ny attitude hafa ny rejet manomboka androany amen ny reproche raiso amin'ny attitude hafa e satria ny reproche iny a aza atao hoe reproche fa atao hoe correction amen atao hoe ho anazany correction zany zay no natonga nanomboka hoe ny olona rehefa ao anatin'ny armée dia miara-mihinan-kanina daholo tena kaikinao miray sakafo tsika mety tsy miray vilia tsika fa mitovy daholo ny cuistot atsika amen mitovy ny cuistot amin'ny armée anao tsisy ny tena hoe tonton iko inona ny tiany sy hoanina androany inona ny tiany sy inona ny tiany sy hitaty mialo hoanina tsy manontany akory hoe inona ny tiany tonton ma hoanina fa tonga dia tiany sakafo mange andeha hiady tsika dans 2 heures mange ka tsika zany mila mandray teny dia mihena antsika dia wow mahatsara zany kay ohatra nangidingidy sira izy zany androany sy mety e kay ohatra ny tsy ampy menaka izy zany tsy maninona e kay tsy masaka tsara zany amarana koa za mipetraka dia mandeha zay sir pasteur liva zany niandry chantier tany Amboditsiry tamin'izay tany amin'ny trandry pasteur Jao dia gaga zay a fa mahandro vary zany ny zalahy ao amin'ny chantier dia tsy vary masaka le izy fa ataon-drala fananina mihitsy matamoaka dia nantany azy izy fananina mihitsy ka le izy satria amin'izay hono hoe midure ao anaty vavony za hoay enjana be indray zany dia tsy mifampimenimenina fa efa iraisana le izy hoe zay le izy dia zay ka ao anatin'ny armée tsika dia ohatran'izay koa dia mila mahazaka zany ny vavonitsika n'le vary amen amin'izany ny carbonetra ny zalahy oy enjana be moa zany mba mahataty ry zalahy reto isan'andro dia ohatr'izay foana ka ny armée a vavony commandony amin'ny armée indraindray le izy a ny armée anina fa tsy amin'ny armée dessin indray tena indraindray le izy a tsisy afa-tsy ras des champs misy dia ras des champs no haniny eo marina zany zay ny any amin'ny gera reny indraindray pataty foana isan'andro dia pataty elony eo mandrapa tonga ny any amin'ny kazerna indray vao any vao misy sakafo mety eo madio sy propre amen ndao tsika hivavaka zao mivavaka ataotsika dia tsotra fotsiny misaotra anao a jesosy fa matoa ny rejeté monde a fatako fa mirécupéré andray anao zay aloha ray zay matoa ny rejeté ny famillako a fatako fa mahatsara azy zany dia eritrereto ny tantaran'i Joseph rehefa ny rejeté-ny izy fa ho avy ny fotoana nanavitra ny Jakoba nanavitra ny Israelita mihitsy izy mba tsy ho levana ao tsika David efa voaositra be zao tena kaikanao ianao efa voaositra fa tsisy manaja an'le ositra ao mihitsy le olona marina zany tsy marina tsisy manaja anao tsisy mirespecté anao fa zao fotsiny mifaly misaotra fa midéborde indray mikopoka rehefa midéborde ny koponao ho avy ny olona hilelaka sy sotroan'iny amen au nom de Jésus
ohatr'izay Jesosy tsy aveliko intsony ilay izy fa mitatra indray fotoana rohatr'izay Jesosy niala avy any amin'ireo Juif ao amin'ny Jean 1 nareo mahita fa tonga tamin'izao tontolo izao izy fa izao tontolo izao tsy nandray azy niazo mihitsy arozy izy ka fa izao tontolo izao niazo tsy mba nandray azy enjana anie zany Dieu s'est manifesté tamin'ny Ancien Testament en tant que Dieu d'Israël rehefa tonga amin'izay izy tonga amin'izay le Messie tant attendu lavina izy ho avy zao ny krismasy mahagaga ohatran'ny hoe commémoration fandavana an' Jesosy koa io fahatongavan' Jesosy fa fandavany zao tontolo izao fandavany zao tontolo izao an' Jesosy koa io ho Messie satria ny troisième temple izay andraisana Messie any Israël dia efa vita efa vonona en quelques mois dia mitsangana ny troisième temple ary zao tontolo izao efa ny toute religion rehetra zao efa mifampiraisaina daholo hoe anangana seule religion ka mila miambina tsara ianao mpanompon'Andriamanitra zay na tonga saina hoe zao izy tadidio atsika izay za koa izy mampiasa baiboly elektronika ny telefona fa zao izy manana foana nareo baiboly taratasy sady manitatra ny asan'ny papier baiboly zany ary faharoa izy raha ho avy amin'izay ny fotoana ho an'izay mbola tafajanona zany ny application hoy izy zavatra bokotra anankiray dia tsisy tsona fa ty tsy voakitika ty fa le application aty ny télécharger anao fa raha pitso tsy hitanao tsony io simple clique fotsiny zay na version falsifiée mety famakinao isan'andro izy fa raha tsy mahay tenin'Andriamanitra ianao tsy mianatra tenin'Andriamanitra ianao eo ianao ny raisiny ankizy tato amintsika zao nampianarinay tamin'ny lahady hoe tandremo tsara surtout amin'ilay film ireny nandray misy film diso datra be izy hoe diso zavatra jerentsika io nefa n'le titre tena mipoapoaka be mihitsy an'Andriamanitra grave le izy Hollywood nanao an'ilay film ohatran'ny Exodus ireny zao raha tsy mahalala baiboly ianao dia midaboka ohatran'ny Noé le Noé an'izao tontolo izao film iny tsy izy mihitsy le David et Goliath anankiray iny koa tsy izy mihitsy izy koa Samson anankiray iny koa ay tsy izy mila mitandrina ianao vakiony baiboly tena kaikinao manany ianao baiboly dia vakiony baiboly ny application ireny mety ilainao reny any am-piasana sy ohatr'izany mety ilaina kely reny eny an-dalana eny hoe misy zavatra fa ny baiboly rehefa maka méditation rehefa manao méditation sy maka révélation raiso ny baibolinao alleloia hainareo tsara daholo amin'izay zavatra tokony ataontsika amin'ny resaka momba an'ireo zay io aza matahotra zany aza matahotra n'ireo zay teny poisson zany fa hoentiny any Ninive ianao amen tsy hoentiny any amin'ny lalan-dratsy ianao fa satria Andriamanitra ny famporovoara Ninive poisson ho an'ny Jonas ohatr'izay any keo farany tena mendraina koa azy ohatran'izay Jesosy zay Jesosy tonga tsy mba kivy izy tsy ozy izy Andriamanitra hoe alaiko ny zanako dia alohanareo potehako daholo fa niaritra izy mila miaritra rejet anao kaikaikinao mila mahataty rejet anao avy ireny mila mahataty ianao raha zany ianao tsy tonga any amin'ny gloire vavaka tsika asan-dato ny tananao isory Andriamanitra raha io misaotra anao zahay misaotra ny amin'ny fanotronanao sy fanatrehanao misaotra tompo fa nahilikiliky ndroahana tsy niraisiny tsy nekeny fa betsaka koa no manambany betsaka ny tsy manaja tsy olan'izany Jesosy afatatra efa ianao ambadika foana ary manomana véhicule foana ianao mitondrananay sy ireo metranay amin'ny rail izay tokony andehananay misaotra anao zahay fanositra ao tsy very akory sanatria fa ho avy amin'izay fotoana anehoanao an'ilay Davida kely lasa mpanapaka ho avy koa ny fotoana ilay Jonas izay diso lalana sy ny désobéirana ka ny Tarsisy averinao Ninive indray raha io misaotra fa ny rejet izay mety mitranga aminay naiza toerana lehanay na any am-piasana hitady anay daholo ny olona satria ao aminay ilay fanan'Andriamanitra tahaka izany Joseph tahaka izany ny fiainany tahaka izany ry Abraham tahaka izany ireo mpanomponao rehetra izay nahita vokatra ao anatin'ny baiboly ka iny izay manandratanana dia misaotra anao mifona aminao zay raha ohatra ka tsy nataty raha murmure
raha nanozina, raha modira. Fa indro zay misaotra anao ka hiteny koa tahaka ny nataon'i Jesosy any Jodasy hoe atao izay tokony ataonao fa tsy maninona izany. Satria fantatray fa raison de gloire sy ho an'ny royaume-anao zany. Raha eo amin'ny anaramerin'i Jesosy misaotra raha eo amin'ny assemblée ty, misaotra amin'ireo lehilahy sy vehivavy izay voafory, tsy tahaka ny zaza intsony fa tahaka ny olon-dehibe, tena vonona hitondra ny voninahitra ao, tondra ny anaranao any amin'ny toerana rehetra, vonona hibrie na de rejeté ary, vonona hiteny ny fahamarinana na de rejeté ary, vonona hijory foana na mangatsiaka na aizina, satria mibrie, satria mibrûlé ihany koa izy ireo. Ray amin'ny anaramerin'i Jesosy ianao ny hanositra ny tsirairay avy amin'ny herina indray ary ampitobaka ny osotrao sy ny fanotronanao amin'ny fiainan'ny tsirairay avy, hanavaka azy ireo satria ho hitan'ny olona tokoa zany hoe Andriamanitra ombana, olona omban'Andriamanitra zany sy feno Andriamanitra zany. Ray amin'ny anaramerin'i Jesosy avy Nazareta, voatsoraka eto amin'ity toerana ity ny sahaza ho an'ny tsirairay avy, fa ary ninona izay mety ratram-panahy ny tsirairay avy izay mety tany amin'ny amina ny tsirairay avy androany ny Baume Galahad manadio sy mamafy an'izany ao anatin'ny fisainany zany hoe fisainandratsy zany ka malifaty satria nyrejeté ny olona, na nyrejeté ny monde, nyrejeté ny vady, nyrejeté ny ankohonana, nyrejeté ny famille. Fa androany dia ho fantatray fa antom-pisina mihitsy ka izany. Tahaka ny Joseph izay ary amarana anay an'izany vavaka izany raha io, hiteny ihany koa hoe kay izay ny antony zavatra rehetra ny ainako ny amonjena anao. Ray amin'ny anaramerin'i Jesosy avy Nazareta dekreteko izany vavaka izany avy aminao zany izay leson'izay tompo dia ianao ny ampaherin'ny tsirairay avy tsy ampijoro ny tsirairay avy tsy ampitolefika ny tsirairay avy intsony raha mbola hiaran'ireo Jesy handalo épreuve izy io. Ray amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Amen. Fa fahasoavan'Andriamanitra matozo ho ary, ny fahasoavan'Andriamanitra matozo ho antsika tsirairay avy. Amen. Tahian' Jesosy tsika tompoko.